zanaka natsangan'Andriamanitra, ka ny fanahy masina mihitsy no miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izahay. Koa ataonao ahoana ny tsy isotranao Tompo, na ny voromanidina ary mahay mideranao, na dia ny voninkazo ary maneho ny voninahitrao, ny ranomasina sy ny tendrombohitra milaza fa Andriamanitra lehibe ianao. Ka ataonao ahoana izay lovanao zanakao amin'ny Abrahama no ny finoanan'i Kristy Jesosy, aterinay ny fisaorana, ny fiderana, fankalazana ny voninahitrao. Koa amin'ny lahady voalohany amin'ny taona izao, isantaranay ny fiorana amin'ny fanompoananao eto amin'ity fiangonana ity, dia hamasina izay rehetra mba ho fanatitra velona masina ka manao fanompom-panahy, ka ny liturjia manontolo miaraka amin'ny sakramenta hamasina ny teninao amin'ny fanahy masina. Ka dera sy lazany eo Andriamanitra fa izay re kosa iombom-peo amin'ny vavaka ny ampianaran'ilay zanakao manao hoe ataonay ny sitaka ity an-tamintaka meonay ny anna sazo ary mamelana tahaka ary ny tonana amin'ny fakapanahy manafany amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ary ny voninahitra. Mifalia ary isakaiza ataontsika amin'ny tsatosatoka. Petraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo. Manana ny fitsipika tokony arahantsika izy.
ampahana amin'izany ny amin'ny Hebreo 7:20. Hebreo 7:20. Eno ampanajana sady eritrereto tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny apôstôly masina, oka haritra ny fitiavana ny rahalahy. Aza manadino ny fampiantronomba iny, fa tamin'izany dia nampiantrano anjely ny sasany nefa tsy fantany. Tsarovy izay mifatotra toy ny miara-mifatotra aminy ianareo, ary izay ampahoriana satria mbola ety amin'ny tena koa ianareo. Oka hanan-kajy amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary oka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia oloan'Andriamanitra. Oka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina amin'izay anananareo, fa hoy izy, za tsy andao mihitsy na foy ianao akory. Dia sahy manao hoe isika, Jehovah ny mpamonjy aho, ka tsy hanan-tahotra aho, inona ny azon'ny olona atao amiko? Tsarovy mitondra anareo izay nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, hevery ny hafaran'ny fiainana, araho ny finoana. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety ho avily ny fampianarana maro samihafa ianareo, fa tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitanina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'ny tompo izany isika ry havana, ndeha isika hifona, ndeha isika nitri-tena, ndeha isika hivalo mba tonga antsika ho tena zanak'Andriamanitra indray. Tompo, mandrefy ny fiainanay izahay, tsy manam-paharetana amin'ny fitiavana, tsy manam-pandeferana, mamindrafo aminay, mamela ny ilokay. Betsika ny fitiavan-tena, tsy ny fampiantrano, tsy ny famangy, manararaotra koa amin'le retina dia zara raha misy sitrihana, zara raha misy alokalofana andosirana didy, mamindrafo aminay. Ao amin'ny tokantrano mikorontana voatsiny amin'ny endriny maro samihafa, mamela amin'ny elokay. Ao ny latsaka lalina amin'ny fitiavam-bola ka manadino ny ankonany, manary voninahitra, manao kolikoly, manabdino fiangonana, mamindrafo aminay. Ao ny tsy natoko-tena tamin'ny asa maro samihafa ka nandeha tamin'ny fanompoan-tsampy sy tamin'ny zavatra maro samihafa, mamela amin'ny elokay. Ianao Kristy marina ny tsy miova, fizay dia niovaova, nivadibadika, nivilivily tamin'ny fampianarana maro samihafa. Mba eno re ny fivavaka sy ny fonanay. Misy nataonay tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny fihetsika, na tamin'ny natao. Eno fa hifonanay asanatra mangina ao am-ponay izany fifonanay izany. Ry Andriamanitra tsara mamindrafo aminay. Ry Jesosy Kristy ilay tsy miova, mamela ny elokay. Ry fanahy masina manadiovanay. Amen. Ry andro,
Antsika Andriamanitra ka vonina anangana antsika ho zanany indray izy. Mitsangana indray ny teny soamafaly hamafa ny fahotantsika izy. Hoy ny Tompo aminao: mihaino ahy ianareo izay madipo, izay lavitry ny fahamarinana. Fa ampanantoniko aminareo ny fahamarinako ka tsy ho lavitra intsony. Ny famonjeko tsy taredretra fa ametraka famonjena eo afovoanao aho. Noho izany na dia mandrapaha-antitra reo dia tsy miova, ary mandrapaha fotsiny volonareo dia izaho ihany no sahirana hitondra anareo. Izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotro. Eny, izaho no hitondra sy hanafaka, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Noho izany ry havana aminaran'i Kristy nilazana fa voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo noho ny anaran'ny masina ka samia mideran'ny Tompo ianareo. Trany amin'ny avo indrindra o Andriamanitra, petraka amin'ny fifaliana isika noho izany familan-keloka no raisitsika voalohany tamin'ity taona ity izany. Iomina amin'ny liturgian'ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny hira voalahatra.
Amaky ny soratra masina isika riavana, izany dia araka izay hitantsika ao amin'ny Isaia 1:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Isaia 1:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no amakiana izany. Mangina iaino ahy ianareo ry nosy, ary aoka androsoery ny firenena. Aoka anatony izy ka dia hiteny, andeha isika hifanatona eo amin'ny fitsarana. Iza no nanaitra avy anatsinanana, ilay nomban'ny fahamarinana tamin'ny diany rehetra, ary nanolotra ny firenena ho eo anatrehany, ka nampanapahany ireo mpanjaka izy. Iza no nanao ny saba no tahaka ny vovoka, ary ny tsipika no tahaka ny vodivary voapoaka. Mipoaka ireo izy ka mandrosoa mantsara any amin'izay lalana tsy mbola nodiavan'ny tongony. Iza moa no nanao sy nahavita izany, sady miantso ny taranaka maro hatramin'ny taloha. Izao Jehova ny voalohany, ary hatramin'ny farany dia mbola izao no izy. Ny nosy nahita karaiky tahotra, torakovitra ny vazantany, dia nanatony izy ka tonga. Samy nanampy ny namany avy izy rehetra, ary samy nilaza tamin'ny rahalahiny avy hoe matoky. Koa ny mpandrafitra dia nampahery ny mpanefy volamena, ary izay nandama tamin'ny tantanana, nampahery izay nively teo amin'ny riandrina. Ka hoy izy, miantso ny soloto, tsara ity, dia nombony mafy tamin'ny ombo izy, mba tsy hozongozona. Jaona voalohany, toko voalohany, ny andininy 5 ka hatramin'ny 10. Jaona voalohany, toko voalohany, ny andininy 5 ka hatramin'ny 10. Ny anaran'i Jesosy. Ary zao ny teny renay taminy ka ambaranay aminareo. Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika, manana firaisana aminy isika, kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika, tsy manana ota isika, dia mamita tena, ary ny marina tsy ao anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika, tsy nanota isika, dia mampandainga azy, ary ny teniny tsy ato anatintsika. Mateo 4:12, ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 9:30. Mateo 4:12, ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 9:30. Eo pitsanganana riavana no makitsika izany vaovao mafaly izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely tamin'izay, dia natopatopan'ny alondrano izy, fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana 4 amin'ny alina, dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary noho nahita azy nitsangatsangana ambonin'ny ranomasina ny mpianatra, dia raiky tahotra ka nanao hoe, matotoy io. Dia niantso izy noho ny tahotra. Ary Jesosy niteny taminy araka tamin'izay hoe, matoky fa izao ihany, aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe, Tompoko, raha ianao ihany, dia asaovy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy, manatona. Dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambonin'ny rano hanatona an' Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy, dia natahotra. Ary raha vao niletika izy dia niantso hoe, Tompo, vonjeo aho. Ary naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy, dia nandray azy ka nanao taminy hoe, ry kely finoana, nahoana no nianany ianao. Ary rehefa niakatra teo an-tsambokely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambokely dia niankoka teo anatrehany ka nanao hoe, zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ary noho ny tafita izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Ary noho ny nahafantatra azy ny tompo-tany teo,
dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra ny marary rehetra ho eo aminy, ary nangataka taminy ireo mba hamela azy hanendrina dia nisompotra aviavin-dambany ihany azy, koa na iza no nanendry dia sitrana tokoa. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitro, misaotra anao zahay ny amin'ny teninao. Misaotra indrindra fa porofonao isanandro sanandro amin'izany fitenenanao aminay izany ny fitiavanao. Amin'izao taona vaovao izao dia tehiteny aminay hatrany ianao, mba azonay manorina ny finoanay, mba azonay miroso hatrany amin'ny fanomponanao. Ko mitenena ary tahaka ny fombanao Tompo, fa miaino izay mpanomponao. Mitarianay fanahy Masino, mba azonay mandray ny afatra izay tianao ambara aminay indray amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tsika azo toerana. Ho anao izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Matio 4:40. Ny zanak'Israely dia vahoaka tsy dia mahay ranomasina izy. Tsy dia mipetraka amoron-dranomasina izy, fa matetika firenena hafa mipetraka amoron-dranomasina eo, tahaka ny Tiro, Sidona, Gaza, zay natao misisin-dranomasina. Fa satria ny ranomasina amin'izareo dia midika zavatra ratsy, midika fahafatesana, midika zavatra tsy fantatra. Ka raha miteny izy hoe ranomasin'i Galilea, tsy ranomasina ilay izy hoe farihy ngeza be, ohatran'ny farihy loatra io zany. Farihy ngeza be io, ary izy io farihy iray ihany, fa ny anarany no maromaro, satria ny anara-tanàna manodidina eo samy tononona amin'io. Ranomasin'i Galilea na farihin'i Galilea, farihin'i Kapernaum na ranomasin'i Kapernaum, ranomasin'i Tiberiasy, ranomasin'i Genesareta, farihy iray ihany ireo, fa ny anarany no maromaro. Taorian'ny namokisan'i Jesosy ny olona tsy omby 5,000 dia nirahan'izy ireo iampitany farihy. Zay le tantara teo. Fatatsika le tantara fa rehefa nandeha izy ireo dia efa alina ny andro amin'ny fiambenana faha-efatra amin'ny alina. Eo ny sarotra indrindra amin'ny faction na fiambenana, satria raha manao garde ianao amin'ny faha-efatra zany teny efa madivadiva nenao koa iny mafy be ny toromaso, mafy be ny atsika, ary eo ny tena aorian'ny misasakalina amin'ny teny fivoahan'ny mpangalatra sy ny mpandrobo. Ohatr'izay koa na ny ranomasina aza dia eo ny teraka ny rivotra, satria io ranomasin'i Galilea na farihy io manonja matetika,
misy tafiodrivotra matetika izy io dia ohatran'ny ranomasina mihitsy ny fisafotofotony izay mahatonga zareo miantso azy hoe ranomasina. Jesosy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina dia rekitahotra ny mpianatra. Ny teny nataon'i Jesosy no akana hafatra ho antsika amin'izao fiandohan'ny taona izao amin'ny andininy 720. Matthieu 7:7-720 ho vakitsika rehetra. Ary Jesosy ny teny taminy araka tamin'izay matoky averitsika hoe ny tenin'i Jesosy matoky izaho ihany azo matahotra. Zay ny tenin'i Jesosy. Amin'ny fotoana mitahatra, fotoana amin'ny fahasahiranana izy miteny an'izany, na zany hoe tsy miova izy, tsy nivadika zavatra hafa akory izy, fa matoky fa izaho ihany azo matahotra. Le teny hoe fa dia midika zavatra be dia be, ary ao no misy ny fanalahidin'le teny. Tsy miova i Jesosy. Mivolana amin'izany dia Jesosy ny tompo. Jesosy ny tompo, io ny fanekena fo indrindra teo amin'ny fiangonana kristianina voalohany. Jesosy ny tompo. Mila mino an'izany tsika, anambarany fa tsy miova izy. Zay mahatonga ny Asan'ny Apôstôly misy soratra hoe minoany Jesosy tompo dia vonjenao sy ny ankonanao. Kristy ny tompo, voninahitry Andriamanitra iray hozy ny Filipianina. Ka Jesosy ny tompo dia ilazana eto amin'ity ranomasina ity, satria ny ranomasina tamin'izany fotoana izany ny siansa momba ny ranomasina ny oseanografia dia mbola tsy lasa lavitra. Ny ranomasina dia heverin'ny olona fa tsy azo tsirihana ny ao ambany ao satria midika fahafatesana. Insondable zany. Ny ranomasina dia feno loto sy ny fakon-javatra rehetra ao ambany ao, ary mety misy biby mahatahotra. Zany krankaina zany tamin'ny andron'ny Jiosy efa ninoana hoe dragona ny ranomasina menarana amin'ny foroporotra, dia heverina fa misy an'izany biby mahatsiravina zany ao. Ka ny ranomasina rehetra dia mitovy. Ny ranomasina zany dia tsy voafehy, tsy misy olombelona mahafehy azy. Nefa tamin'ity fotoana ity Jesosy nanina ho sisy nitsangatsangana eo ny ranomasina izay heverina fa mahatsiravina sy loza, fa mbola eo koa ny la loi de pesanteur. Izany nasehana eo an'ny tompo hoe azy ny fahefana rehetra, izy ny tompo dia mitsangatsangana teo ambonin'ny ranomasina izy. Ary zany mahatonga ny mpianatra tsy nino, satria tamin'izany fotoana izany tsy azo ny eritreretina izany. Dia ahoana izy ny mpianatra rehefa rekitahotra? Lazain'jareo fa iza ny Jesosy raka izy? Fa nga tsy totomany ray ny fiantsonareo azy. Inona moa ilay dika ny totomamo fa tenenina olon-dehibe fa tsy ary? Matoto. Ary izay le hoe rehefa tsy ampy ny famaritanao an Jesosy ho tompo dia zavatra hafa no hitanao. Matoto indray ozy ny mpianatra. Satria tsy ampy finoana izy amin'ilay hoe tompo ane io e, izy ny mahavita an'io. Ary zany mahatonga an Jesosy nampahery azy ireo hoe matoky fa izaho ihany aza matahotra. Le fa izaho ihany Jésus ny dika. Ego emi amin'ny teny Grika. Yahwa na Yahvé na Jéhovah. Je suis, c'est que je suis, c'est que je serai. Manambara ny mahandriamanitra azy le izaho ihany, zay le fa ny tompo ihany ity. Zay ny dikany. Ianao zay manana ranomasina, milaza olana, milaza fahafatesana, ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao mifamafao, misafotofoto tahaka amin'ny ranomasina io, tsy miova Jesosy fa izy amin'ny tompo. Mbola miteny aminao izy, matoky fa izaho ihany aza matahotra. Dia namaly Petera ho nitantara, nanaiky izy fa tompo Jesosy, saingy nasiany condition, si if tompoko raha ianao, si c'est toi, if you are. Asina ary io fiainantsika io mba manaiky tompo ihany fa alao aloha azo valim-bavaka ian'Andriamanitra amin'ilay zavatra ary. Zany hoe rehefa tsy mahazo valim-bavaka zany anao dia tsy izy, tsy tompo izy.
Na nisy condition i Petera, vakitsika hoe ny condition napetrany amin'ny andininy 720 ahoana ho sisy. Zavatra ngeza be natangatany Petera ary magaga nanomezan'i Jesosy an'io. Satria Jesosy tsy mila olona nitsapatsapa zany. Fa nanaiky Jesosy. Misy fotoana izy zavatra tena ngeza nangatantsika azy dia manaiky izy. Hoe asaovy koa mba mandeha ambony rano. Tanjaka be zany fangatahana zany tompoko izy. Mba raha ianao misy condition. Zany hoe raha tsy ianao zany dia tsy afaka manao. Misy finoana ihany ao anatin'ny temin'ny Petera, fa misy condition koa. Hoe sevy manotana anao raha ianao. Mba andeha ambony rano koa, mba hanahaka anao koa. Mba idefy la loi de pesanteur koa, ary anindry ny ranomasina manonja. Nao koa afaka mitena amin'ny tompo amin'izany. Hoe ampy koa mba hiaraka aminao. Ary zany ho an'i Jesosy fa tompo dia nanaiky izy. Sa tsy nanaiky? Nanaiky izy. Dia nasainy koa i Petera nandeha tambony rano dia nahay koa nandeha tambony rano Petera. Sainga naninona moa? Natahotra izy. Ary rehefa natahotra dia maninona? Vato alatsaka hoy izy nareo. So ihany fa tadidin'ny Petera fa iza io? Ny tompo. Ahoana ny teneniny? Tompo ao vonjeo. Zay koa ataonao ny fiainana. Ary misy zavatra mahatsikaiky amin'ny fitantarana. Hoe Petera mba efa nandeha ihany. Efa tsasadalana dia nilentika indray. Io ny sary ny fiainantsika io. So ihany fa niantso hoe tompo ao, zay tompo zay. Mahery zay teny zay. Dia naninditra amin'ny tanana izy dia nandray azy. Nandray azy izy. Ary rehefa nandray azy koa izy tonga tary amin'ny sambo. Dia naninona koa ny ranonorana tsy ny rivotra koa naninona? Nitsahatra. Teo ny mpianatra rehetra vao resy lahatra. 9:30 vakitsika ahoana ho sisa. Ary zay rehetra teo an-tambokely dia niankohaka teo anatreny ka na hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ianao ve mba mino an'izany koa? Zanak'Andriamanitra ianao ilay mitombo isika mino fa Jesosy tsy miova. Izy ny tompo. Ambony ny olanao. Ahoana mitakonanao amin'ny problemanao ny tompo. Ambony ny olona rehetra manirikira amin'ny fiainanao. Ny mifahavalonao. Iza mitompo zany. Ka amin'izao fiandohan'ny taona zao tsy miova izy. Tahaka amin'ny tantananao. Tompo. Manatona azy. Miantsoa azy fa izy ny tompo. Ho an'ny zavatra faharoa dia izao. Jesosy ny mpamonjy. Tsy miova izy. Mbola mpamonjy ihany. Hatramin'izay. Hatramin'ny ho avy rehetra. Tsy miova izy fa mpamonjy. Ireto mpianatra reto ne efa fantany amin'ny 9:20 ange izy naniraka azy ireo hiampitany rano. Zay koa ny ataony amintsika efa fantany mialoha ny zavatra mety anjoanao. Fa itsika tsy matoky azy ho mpamonjy. 9:20 dia izy mihitsy nanira vakitsika 9:20. Ary niaraka tamin'izay dia nanery ny mpianatra iondrina an-tsambokely Jesosy. Ho hitany eo alohan'ny Petera. Mandrapiravo. Efa fantatra Jesosy ny sambokelinao. Nataony mariazy ianao, ento ny sambokelinao sisa. Natao batisy ianao, ento ny sambokelinao. Tokony hampandrainao, ndana amin'ny sambokelinao. Efa fantany. Ary ho avy anatin'ny sambokelinao izy. Fa isika zany manadino fa ny mpamonjy io. Ary zay no adinony reto mpianatra reto nahita azy nitsangatsangana. Mbola matoto ihany. Ary zay mahatonga isaitsika io zany mamorona zavatra be dia be. Fa rehefa alalanao ka mody hariva ka matahotra, misy saka kely dia maninona ny vanginy? Lasa lava be le vanginy. Dia lasa ngoda be le sofiny. Sa tsy zay? Mahita vatan'akondro any vadika misy nifiny, misy elatra be, misy tongotra efatra. Dia izay natao ny famonjena tonga indray nataony hoe matoto.
ary zay le fiainantsika zay tsy matoky an'le mpamonjytsika. Tahaka izany koa Petera nahita rivotra mandininy 17 mba miteny hoe tompo raha ianao mba saivy manatony mba nandeha mba bebe geste fa nanitsika ranomasina tsy nilentika fa inona indray no nataony teo aloha izy izy andininy 17 nahita inona misy zavatra tsy mikolla manko amin'ny fehezanteny io fa mahay le mpitantara. Iza taminareo no efa nahita rivotra? Ahoana moa ny siansa tamin'ny 6e? C'est une matière incolore, inodore. Raha tsy diso azy zay le izy amin'ny classe de 6e. C'est une matière, ny rivotra, matière izy. Tsy miloko izy tsisy fofony. Fa nahita rivotra, inona midika zany ry abana? Mahita ny tsy ary ianao ihany mamorona. Azonareo ve amin'ny fiainanao ndraindray ihany ianao no mamorona ny inona? Ny olana. Ianao no mamorona zavatra tsy misy. Le olona tsy mankala anao akory dia lazainao fa mankala anao. Ianao ihany mamorona. Ary zay navoan'ny Petera teto. Tsy Jesosy mpamonjy ny banjinina fa n'inona? Ny rivotra zay tsy hitany akory. Matetika io amin'ny fiainantsika io. Matetika io amin'ny fiainantsika io. Mamorona fahavalo tsy misy. Fa soa ihany fa ny tompo mpamonjy. Vonjeo tsy niova Jesosy. Nandray ny tanana izy. Te handray tanana ny fiainanao koa izy ankehitriny. Te handray tanana anao izy. Hitondra anao amin'ny sambikelinao izy. Hiara-miditra aminao izy. Hitsahatra ny rivotra mahery ao anatinao. Izay le mampamonjy azy. Izay no afatra amin'izao fiandohan'ny taona izao. Ary rehefa tafita izy dia ny olona rehetra nanatona azy. Nikasika fotsiny ny lambany. Dia naninona ozy izy amin'ny andininy 9:30 ahoana ozy izy. Ary nangataka tamin'ireo mba amela azy anendry na dia nisomotra viavin-dambany anazy. Ko na iza no nanendry dia mbola mino an'izany teny zany va ianao. Na iza miantso naran'ny tompo dia ho vonjena izy. Mbola marina aminao ve za miteny zany? Sa mbola ifezaka amin'ny olana manjoy ianao dia iondrika ao, ilentika tahaka ny Petera. Meteza tahaka ny Petera ihany koa nefa. Tompo ho vonjeo. Ary zay le mpamonjy. Fa amin'ny famonjena iny nefa dia miteny ny apôstôly Jaona 1:5. Andriamanitra dia mazava, tsy misy maizina ao aminy. Tsy mila matsara velatsy rehefa manko amin'Andriamanitra. Fa manatona tsika dia mandeha mazava koa. Fa tsy hoe te anatin'Andriamanitra nefa ny aizina tsy tiana hiala. Tsy mety zany. Mila manana firaisana aminy tsika dia manadio antsika izy ho afaka amin'ny otaritra. Tsy mahazo milaza koa nefa ianao za efa madio vao anatina amin'ny tompo. Zay koa manko fahaboazy. Roa le fahaboazy ny tenenin'ny Jaona. Misy olona mba mihinana Jesosy ihany fa tsy mety anatina ny mazava. Manana complexe. Tsy mety manatona izy. Tsy eny le hoe tsy tonga iantso ny marina fa misy olona zany dia mivavah ho anay mpanoty reny mpanao an'izany. Tsaroana izy fa izy tsy mety manatona ny mazava. Misy karazan'olona faharoa indray manatona ny mazava fa misy rambo be mipelipelika ihany afeniny. Tsy mety koa zany satria tonga ihany fiaman-tsara velatsy. Manamary tena. Ahoana ho Jaona? Raha hoy isika tsy manana ota isika dia tsy marina. Fa mila miaiky ny fahotantsika itsika. Fa raha hoy isika tsy manana ota isika dia mampandainga an'Andriamanitra. Tsy mety zany ny midongodongo tsy manatona. Tsy mety koa nefa ny manatona nefa tsy mety ho diovina. Dia eo zany samy extrême anankiroa. Ary io fiainantsika. Misy indray mitonga foana fa ny adalàna tohizana foana. Misy indray dia milentika any dia manome tsy ny hafa no atao. Fa ameteza kosa tahaka ny Kirosy amin'ny Sea 1:4. I Kirosy mpanjaka lazaina io gentlisme fanarovana tamin'ny rehetra nataon'ny resin'ny Kirosy tamin'ny andron'ny fanjakan'ny Babilôna. Mangina hozy Andriamanitra amin'nosy rehetra. Fa misy olona irako, teriko avy an'antsinanana, omeko fahamarinana, firenena rehetra andohalika aminy.
na io sabatra reo iara ho sisa tahaka ny vovoka rehefa miady amin'inareo. Mafy anao izany. Io flèche na tsipikanareo tahaka ny vodivary na mikapoka raha tsy maranitra vodivary. Zay no kiro, zay no lomban'Andriamanitra. Ny lalana rehetra ho diavin'ny tongony ho sisa zay tsy mbola hitany. Na nresy fanjakana rehetra tetỳ ambony tany kirosy io. Natahotra azy ny firenena rehetra. Ny mpanompo sampy ny vory mba hanao sampy. Zay ny dikany andininy 5:7 io mpanompo sampy ny dikany io. Ny vory zareo namdinika, nanefy sampy tamin'ny volamena, sary olona, sary vongana, natao tamin'ny tandra rindrindrina. Nareo tsy mahay an'io ankiny. Zany tandra sy rindrina tamtamina zany marteau zany de pince de étau le manaikitra zay midikany io. Efa tsika manko efa tsy mahay teny malagasy jereo amin'ny teny frantsay fa zany midikany hoe tamtamina rindrina solohoto. Teny malagasy ara-dalà amin'io fa manomboka very. Le mpanompo sampy le mikapoka an'le sary io resa amin'io hoe mafy tsara ty sampy ty Eny, ny sampy tompoko mavita zavatra, marina zany. Ny sampy koa tamin'ny andro Mosesy navita namboatra bibilava. Saingy nanina ny bibilavan'ny zareo? Nohaniny bibilavan'ny Mosesy. Rehefa tapitra amin'ny torony io dia miteny Andriamanitra dia tapitra koa ny herin'ny sampy dakadakana tsisy ilana azy. Fa izy ireny mahery koa. Fa rehefa Andriamanitra tapitra, mijanona vody hazo ihany io, mijanona vato ihany io, mijanona sary vongana ihany io, mijanona ho ranomasina ihany io, mijanona ho vakana ihany io, mijanona ho tandrokomby ihany io, mijanona ho ciseau ihany io. Ny ciseau manko anatin'le izy. Rehefa tapitra izy Andriamanitra dia tapitra. Zay no nataony tamin'ny kirosy. Tapitra ny herin'ny sampy ry kirosy fa alefaso amin'izay. Potipoten'ny kirosy daholo ny sampy rehetra sy ny fanjakana rehetra tetỳ antany tamin'izany fotoana dia nanjaka izy dia nandefa ny zanak'Israely ho afaka. Zay ny mission. Zay koa no tian'Andriamanitra atao aminao amin'ity taona ity. Jesosy no tompo. Manana an'le mahery indrindra ianao miaraka aminao. Jesosy no mpamonjy. Amonjy anao izy, anafaka anao amin'ny zavatra rehetra. Ka mbola mamerina aminao izy miteny hoe matoky fa izaho ihany aza matahotra. Amen. Vavaka isika ry havana. Andriamanitra rahay sy zanaka ary fanahy masino. Rehefa nandreny teninao zahay dia feno fahatokiana tokoa ny fonay. Feno fifaliana ny fonay. Feno hery zahay. Satria ianao mihitsy no milaza aminay hoe matoky izao ihany aza matahotra. Tsy miova tokoa ianao Andriamanitra, ary ianao no tompo, ianao no mpamonjy anay Jesosy Kristy, anao ny fahefahana rehetra ary ianao mahafantatra anay. Andriamanitra, fantatrao tsisy miafina aminao ary ny zavatra mifamotofoto, zavatra mifamafao, misafotofoto eo amin'ny fiainanay, dia tsy manana naizana izy izay fa ianao no ifikiranay. Satria ianao no efa miteny aminay fa ianao no tompo tsy miova, ianao no mpamonjinay. Dia izany tompo ao no tokonay indray ny amin'izao ankehitriny izao. Tokonay hoentinay mamakivaky ny taona vaovao. Misaotra indrindra ny amin'izany teninao mampiorina ny finoana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mitovy feo amin'ny 700 le hira vala amin'ny 700 nanaovantsika azy.
ndeha retsangany sika riavana nambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra tompontsika sy mpamonjy atsika fanekempinoana apôstôlika izay ombona antsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao no ombona antsika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zananylahy tokana tompontsika izay notorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virtsiny ny tsara napaka Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any viny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Mahazo toerana isika riavana. Iomanantsika ny raha vala amin'ny valopolo amin'ny fitonjato fa misy ireo avantsika izay manolotra ny zanany ho isan'ny fiarahamonina amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanoloran'ny zaza. Vala amin'ny valopolo amin'ny fitonjato ny andininy voalohany. Zazakely Rakotoson Fanomezatsoa Mathieu warabentsika ny ray aman-dreniny Rakotoson Solofony Aina Tiantsosy Andriana Arjona Antriniony Diana. Fialina ho antsika mandray reto ray aman-dreny reto noho ny Andriamanitra izay tsy miova na ny azy dimy sy fara tompony fahavelomana Andriamanitra te handray fampahirezana avy amintsika fiangonana sy fiarahabantsika izy ireo atomombana ny fitaizanany zanany raha teo. Hoy ny soratra masina fa ianao efa nampivoaka avy ao an-kibo nankinina taminao hatrao am-boka hatranakibony reniko dia Andriamanitra ianao ary efa tapitra ny andro fidiovana araka lalany Mosesy dia nitondra azy niakatra tamin'ny Jerusalema izy mba ho tolotra ho an'ny Tompo koa dia tolotra ho an'i Jehovah izy amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay tompony amin'ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zazo natrehanao amin'ny fankasitrananao noho ny famindramponao tsy miova isaky ny taranaka mifandimby araka ny fanekenao vavolombelony zaminy izay rehetra ka miompifaliana amin'ny reto ankonana kely reto. Ka ianao Andriamanitra mpamorona izay nampiditra ny zaza ao anatin'ny tokantranon'izy ireo nampiditra ny zaza amin'ny fiarahamonina ny fianakaviana fiangonana koa miteza ianao fanahy masina ho ao amin'ny ray aman-dreny ka hanolokolosana be izao zaza izao izy ka ny fitiavana ny finoana ny fanantenana ho feno amin'ny tokantranon'izy ireo mba hatsapahan'ny zaza fa toerana tokantrano manana ny Jesosy tompo sy mpamonjy izy ireo toany fanahy mazoto izy ho amin'ny sakrameta atolotra ho amin'ny zaza amin'ny fotoana mahamety avaozy koa izay fiangonana mba hitaiza ireo taranaka nomenao anay naiza naiza misy azy ireo noho ny aminaran'i Jesosy Kristy irery aminy. Amen. Dia miarahaba anareo ry havana nomen'Andriamanitra ny fara aminaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana aminaran'ny fiangonana ary ento izao zaza izao ka tezao tsara tombo saina tombo fanahy tombo vatana androso fity amin'Andriamanitra sy ny olona. Amen. Ira fanampin'ny faharoa no raintsika iomana amin'ny fanokanana ny reto avantsika ho amin'ny andray ny sakrameta masina isika.
noho ny fitantanana ny fiangonana dia reto misy olomonjeny reto izay ampiny tompo isan'ny mpandray fanasamin'ny tompo vavolombelon'ny fanekena izay ho ataon'izy ireo isika rehetra ary ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra dia miezika koa manavao ny andro nanorany tena efa nampianarana ny fotompinoana kristy amin'izy ireo na tanteraka ny fanekenany tamin'ny batisa izy ireo ka atolotra ankehitriny mba ho amasinina ho amin'izany sakramenta masina izany ka andeha isika riavana hitsangana angataka ny fanahy masina. Ivavaka isika riavana. Ry Andriamanitra rainay mandrakizay tsy miovo, misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitraka ao mantsy no nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza atsoy ny fitiavana hanatona anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo, nino ny fanambaranao zahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao zahay ka nangataka ny rotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ary ankehitriny rehefa nandreny antsonao izy ka efa afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo Andriamanitra tsy miovo, mba enory ny vavakay rehetra izay miakatra eo aminao azy ireo. Raisiko izay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, mpamonjy ny angatana izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Enotsika ny tenin'ny Jesosy Tompo, anorenana azy ao fanokanana azy ao ny Tompo. Izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny aina amonjy ny ondry. Raha misy olona manaraka, aoka izy andaminy tenany sy tondrany azy fijaliany ka anaraka. Fa na izy an-tamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na izy navery ny ainy noho ny amiko dia azo izany. Fa inona moa ny soa azo ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, inona anome ny olona ho takalo ny aina. Fa na izy nanao ny sitrapony raiko izay nandanitra, izy ny rahalahako ka nabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovona naikaio natrehan'ny olona dia ekeko izy natrehan'ny raiko izay nandanitra. Fa nazovo no andaho natrehan'ny olona ho laviko kosa izy eo natrehan'ny raiko izay anandanitra. Amen. Noho izany tenin'ny Tompo izany dia misy fanekena ilainareo hovalianareo araka izay sitraky ny fonareo. Ianareo va min'Andriamanitra raintsika paratsika izay tiantsika ka nanomeny Jesosy Kristy zanany izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Eny Tompo, mino aho. Ianareo va minan Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo Tompo sy mpamonjy va ianareo. Eny Tompo, mino sy manaiky aho. Moa ianareo manaiky ho amin'ny teninareo ny fanekenany tamin'ny batisa izay efa nandraisanareo ny fanomezany fanahy masina. Ka zany fanahy masina zany nitarika ianareo amin'ny lalana fiainana Kristy aminy. Hiezaka ianareo tian'Andriamanitra, ankatony sitrapony, ahatsiary vavaka sy hamaky baiboly, hamonjy fanipompana sy fanahy Tompo izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Eny Tompo, manaiky ny odisy ankatoa aho. Okarinareo todika amin'ny fiangonana na mahafampahabe maso ny fanekenareo izany haranonona ny anaranareo. Sora Arjon Nathaniel. Ora Jovoli Erika. Tufa. Gabriela. Sao Andrianay vo fanjava ny tenainy. Rasafiary Santoavana. Izao hasolofo ary nofinahitry ny avo rehefa nanaraka ny fampianaram-pinoana dia nanapa-kevitra indray fanasan'ny Tompo izay anehoan'ny faneken'ny famonjena sy ny fampihavanana ataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no anambaran'ny Tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Ho ezaka ao eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana ny fampianarana amin'ny fomba samihafa. Fiaraha-mivavaka, toriteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandroana ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondrantenako
ary ezaka ao ampiasa ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanipoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iakinako hatanterahako izany rehetra izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra, matoky azy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ireto andihany reto dia andihany iraka no anaran'izy ireo. Fidizara velonambinina Marko. Noho izany fanekena ataona teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay, tsodrananao izay ka manasanao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsona ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sampiorona amin'ny toetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fitiavana, mahery sy mahatanja fa ny Tompo mombanao. Rary John Daniel. Noho izany fanekena ataona teo izany dia amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina dia manamasina anao izay, manokana anao izay, mandray anao izay ka mitsodranao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantso lala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sampiorona amin'ny toetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahendrena, mahery sy mahatanja fa ny Tompo mombanao. Rajovola Ignace Erika. Noho izany fanekena ataona teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsona ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sampiorona amin'ny toetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana, mahery sy mahatanja fa ny Tompo mombanao. Noarinanja Naomi Gabriela. Noho izany fanekena ataona teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay, mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy izay, ka mitsodrananao izay ka manasa anao mba handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny Tompo ankehitriny. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo izay efa niantsona ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sampiorona amin'ny toetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahendrena, mahery sy mahatanja fa ny Tompo mombanao. Andrianay Fanjava Antenaina. Noho izany fanekena ataona teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay, tsodrananao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao handray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsona ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sampiorona amin'ny toetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana, mahery sy mahatanja fa ny Tompo mombanao. Razaferson Toavina. Noho izany fanekena ataona teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay, tsodrananao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsona ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sampiorona amin'ny toetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny finoana, mahery sy mahatanja fa ny Tompo mombanao. Rasolofo Arnofy Lahatry ny Avo. Noho izany fanekena ataona teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay, tsodrananao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsona ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sampiorona amin'ny toetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fitiavana, mahery sy mahatanja fa ny Tompo mombanao. Hivavaka isika ry havana. Ry Tompo Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izay no ity ora nomenao hiainana eto anatrehanao ity.
apetraka eo an-tananao raha eo ireto mpanomponao ireto izay voavina namafy ampabe masony fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra rainay io, ianao no efa niantso azy ireo ka namaly zany antsonao izany izy. Taio ny fanapahan-keviny ny toetra amin'ny fahatokinanao, mba omeo azy ny hery azony manantanteraka izany. Noho ny fanahinao masin'Andriamanitra dia tario izy ireo. Ianao ihany no aoka hanomana azy, anatona latabatra ao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebany, matanjaka ny finoany, tsy azo ngozongozonina ny fanantenany, ary mahery ny fitiavana ao anatiny. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ireo, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany, ary sehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany rehetra. Mivavaka aminao izay Tompo, mba omeo anay rehetra koa ny androsa trany amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenana ho an'ny zanakao. Eno izay iray ny famindrapo, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy miova lay zanakao malalanao, mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Rehefa nefa zany tompo vaovao, tany mafy ny ananareo mba tsy siaka ny satroboninahitra reo, mandehanaka amin'ny tombo amin'ny fahatsarana rehetra amin'ny herin'ny fahirezan'ny tomponareo, fa Jesosy Kristy tsy miova omaly Seigneur mandrakizay, tompony finoanareo sy mpanefa izaminy ary mpamonjy anareo. Amen. Ny koraly lantsan'ny folanda no terin'Andriamanitra ho antsika.
tonga amin'ny rojombavaka voalohany amin'ity taona ity sika dia ireo izay tonga tsingery taona volana janoary zany hitsangana zany. We are the best, nous sommes les meilleurs. Ireo izay nahatsiaro fahasoavana manokana tena dia ran'Andriamanitra hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay manana olana manokana fampitoromana mbavaka hitsangana. Ireo izay namony havany donam-pahoriana hitsangana. Ivavaka isika. Misaoranao zay Andriamanitra ny amin'ny rojombavaka izay fotoana maminay isam-bolana. Anohizanay ny rojombavaka avy an-tokantrano isaky ny amin'ny 8 sy amin'ny 5 maraina ny eto amin'ny fiangonana iombonana. Ianao Andriamanitra nanome izany isaorana ianao ka ankehitriny manohy izany zay mivavaka voalohany amin'ny fiandohan'ny taona. Nefa miaraka amin'izany dia misy ny donam-pahoriana namony havana. Ianao Andriamanitra amin'ny fanany fampionona ampionona azy ireo. Iahy ny kambotsy ny mpitondra teny ianao ka hiteny aminay ny zanako sy nasan'ny tanako dia titoko ihany. Izano hitrotro satria izaho no nanao. Tarika azy ireo amin'ny lalan'ny fahamarinao tahaka ny tarianao ny kirosy. Ka dia tsy hitebiteby izy ireo fa hiaraka aminao. Ka nasitrana ny fery rehetra sy ny ratra-po rehetra ianao amin'izany fisarahana izany. Misy ny marary ary anatin'ny aretina amin'ny toeram-pitsaboana, any an-tokantrano, toeram-piasana, fiara fitaterana, miandony taona dia efa anatin'ny tsy fahasalamana izy ireo. Ianao Andriamanitra taraka ny teninao teo, kikasika azy ireo ianao ary izy ireo kasika azy amin'ny alalan'izao vavaka izao. Ka ny endriny rambondambanao koa izay Tompo, ka sitrana ny aretina rehetra ianao hiaro ny ainy mitsidina nandavaka. Ny fahatanorano mody indray tony any voromahery. Ka amin'ny anaranao no anasitrarana azy ireo, naiza naiza misy azy ireo, ninina ny aretiny no Andriamanitra mpitombo ny finoana. Tompo vonjeo izy ireo. Misy ny manana olana, tsy voavahana nandritra amin'ny taona miampita amin'ny taom-baovao. Misy ny olana tonga miaraka amin'ny fahatongavany taom-baovao. Amin'ny tokantrano, amin'ny fitsarana, ny amin'ny asana, ny amin'ny fampitaizana, ny amin'ny fiarahamonina, amin'ny endriny maro samihafa. Toa tsy hafa-korana zany izy ireo. Toa tsy mahita vahaolana izy ireo ka manjara ataon'ny Satana mahita rivotra tokoa. Ko mianta aminao zay Tompo. Andriamanitra mahery Tompo ny Tompo, mpanjaka ny mpanjaka ilay tsy miova ny miaraka amin'izy ireo. Ataovy tsapany zany sandranao mahery izany, ka Jehovah ny ady ho azy ireo fa izy ireo dia angina. Ka ianao Andriamanitra ampahery azy ka tsy ambikina tahaka amin'ny diery izy, ka na ny vipera ary tsy haninona azy, hitsahany maingotra sy ny mena rana, ary ny zazakely dia hilalao amin'ny lavaky ny mena rana, fa tsisy hanimba na handratra amin'ny tendrombohitra masina, fa miaraka amin'ny sambokeliny izy ireo ianao, ka mampitsahatra ny alony rano. Misaotranao zay Tompony amin'ny fahasoavana rotsaka ao rano reto avanay. Ianao Andriamanitra nanome izany, taon'ny andrasan'ny fatratra, taon'ny tsy nampoizina, zava-tsoa ara-panahy ara-batana ara-tsaina ara-pananina ara-piarahamonina. Tehirizy izay nomenao azy, fa isaorana ny Andriamanitra izay mitahy azy tamin'ny fitahim-panahy rehetra, ka manohitra noho ny mpandresy satria efa tia azy ianao, ary naneo fandriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao, ka mandra-pahafotsiny volony dia hitahy azy tokoa ianao. Mampianarana anisan'ny andronay na ny fohendry, na ny zazakely, na ny tanora, na ny olon-dehibe, na ny antitra, mahatsiaro fampanome tombonandro ianao. Ka ianao ny arabana ireo volana janoary ireo, hitantana azy hamakivaky ny taona ianao, ka n'olotra ny